Tonga soa eto amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Faly manolotra anareo ny fomba fijeriko ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny tenako. Tsara ho marina fa ady masina io ady hiatrehantsika amin'izao fotoana izao io. Inona ny antony? Sambany hatramin'izay ny tolona rehetra izay nisy tao Madagasikara dia tolona izay tsy nisy mpitarika, izany hoe tsy nisy ambadika politika na toerana politika tiana ho azo fa tena ny vahoaka mihitsy izany no nirotsaka an-dalambe, nilaza ny fijaliany, nilaza ny fahoriany ary dia tsy niemotra teo anolohan'ny vavabasy, tsy niemotra teo alohan'ny lacrymogène sy ny fampatahorana amin'ny endriny maro samihafa. Zay tompoko lahy sy tompoko vavy no maha-ady masina azy io satria tena ady tolona ho an'ny tanindrazana ary tolona ho fanafaha-pirenena tao anatin'ny fangejana nandritrin'izay taona maro tao Madagasikara izay satria tao ambadiky ny firenena malagasy foana ny mpanjanaka nandritrin'izay 5 taona nahazahoana an'ilay fahaleovan-tena izay fahaleovan-tena saritsariny. Ankehitriny dia mitady ny tena fahaleovan-tena tena izy izany ny malagasy ary tsy miemotra intsony na inikidoana na inikiatra ary efa nisy ny rana lasaka maro dia maro, nisy ny naratra kanefa dia mbola mitazona ny foto-kevitra izay tiany hijoroana ny malagasy. Tao anatin'ny 2 herinandro zay no nanomboana ny tolona ary dia mahavaivay tokoa na ny amin'ny andariny na ny eo amin'ny ankilany. 2 herinandro izay nampiseho ny tableau misy amin'ny fiainan'ny malagasy tao anatin'ny 2 herinandro monja dia nipoitra daholo ny zavatra rehetra izay nafeny penina satria ao anatin'ny tampoka no ahitana ny tena fihetsepon'ny tsirairay fa matetika rehefa milamina ny andro, milamina ny fiarahamonina dia samy manetsiketsikelikely daholo, samy miatsaratsara velatsia eny, samy tsara fitenenana, samy tsara ity ivelany fa rehefa tonga ny fotoana tapoka amin'ny zanak'olombelona dia eo no mipoitra ny hoe iza no iza ary inona ny ao anatin'ny saindrakoto, inona ny ao anatin'ny fanahindrabe ary inona no zavatra nafenin-drasoa. Vadiaditsika zany ny momban'izay zavatra rehetra izay. Ny zava-misy aloha zany dia ny hoe manjaka izany ny vola ao amin'ny fiarahamonina malagasy hatramin'izay ka hatramin'izay. Izany hoe ny vola izany no nanjary ny baiko ny fiarahamonina. Kanefa ampasiahivoko eto foana fa ny vola dia ny olombelona no namorona azy io satria tamin'ny andro taloha ange fifanakalozana nisy raha ohatra ka andeha te hanana ny akanjon'ny olona anankiray ianao ohatra dia manome azy ny kasiketinao ohatr'izay fa ny olombelona izany no namorona ny vola io. Izany hoe rehefa taony kaonty dia ny olombelona no mitondra azy, tokony hitondra azy fa tsy ny vola no mitondra ny olombelona satria raha vao ny vola no mitondra antsika olombelona dia izay isika no makany amin'ny fahaverezana. Ka
rehefa ny atomboka ny tolona izany izay tao anatin'ny hafanam-po natomboky Baba sy Clémence sy Lily Rafaralahy dia notohizan'ireo Jeune Z izany. De hita fa nisy ny ataontsika hoe karazana hoe fadiovam-po tanteraka tao anatin'ny tolon'ireo ankizy ireo izany. Izany hoe ilay tolona mba azahoana ny zo fototra maha-olombelona izany satria ireo génération-n'ireo ankizy ireo zany ilay tena ataontsika hoe tena nahita fijaliana atramina kely azy atramina terahany ka atraminy maha lehibe azy amin'izao fotoana izao satria tena azo lazaina fa akilabao ary tena tsy nijerena ny hoaviny ny teny izy amin'izao fotoana izao. Rehefa tonga izany ny herin'ny vola satria nandritra n'ilay fihetsiketsehana izany dia somary nisitrika aloha zany ireo membre ny gouvernemanta sy ny filoham-pirenena izany somary nisitrika satria misy ny fitenenana hoe nitapoka tsy mahalilahy. Tany zany izy nandritra ny fotoana andro maromaro dia nipoitra indray. Inona ny ao ambadik'ilay fipoirana ary tao ambadik'ilay hoe fieboebona izany dia ny herin'ny vola. Any izany no itokisan'ny mpitondra fanjakana sy ny firongony rehetra rehetra. Mampalahelo satria eo ilay hoe ery avy ety ivelany no nitafinao hatramin'izay tsy matanjaka raha vao ny ery avy any ivelany no itafinao sy ajakazakaanao. Tsy maintsy mila ny ery avy ao anaty ny olona iray izay vao afaka hanana ny ataontsika hoe fototra mafonja amina resaka fandehanana any amin'ny tanjona iray. Ka rehefa natao ny tombatombana zany ny amin'ireo mpitondra fanjakana sy ny manodidina azy dia olona izay nitafy ery avy any ivelany avokoa. Tsy mafonja izany ary tsy maharitra tompoky lahy sy tompoky vavy. Ireto Jeune Z ireto indray zany ireo ange natao hoe ery avy ao anaty. Tsy manana ninina ange ireo ankizy ireo. Tsy manana ninina tanapolo, ny sainy, ny fanahiny, ny vatany. De mba misy karazana tsy haiko fitaovana kely eny amin'ny eny, rano, vato, ohatr'izay no mba eny ampelantanany zany arovantena. Miatrika an'ireto miaramila mirongo fiadiana tonga lafatra miaraka amin'ny basy sy ireo karazana fiara tsy haiko moa zany hoe ireny ve zany no atao hoe tafondro tsy haiko, miaraka amin'ny lacrymogène andeha hiady amin'ny tanora eritreriny tsy manana ninina mba hiarovantena. Mampieritreritra anie zany zavatra rehetrarehetra zany tokony ampieritreritra tsika malagasy izany toe-javatra izany. Mamy amintsika malagasy izany aina izany ary tena hoe mitandro an'io fatratra raha ny malagasy ary mampalahelo ny malagasy izany hoe matiavana na maty zanaka na maty mpiray-tam-po na maty ray aman-dreny tena hoe zavatra blessure goavana de goavana zany amin'ny malagasy. Fa matoa ny malagasy tapa-kevitra fa andehanao sorona ny ainy efa
fanapa-kevitra goavana de goavana zay misy izany ny tena hoe cause noble ozy izy ny fitenenan'ny frantsay, izany hoe misy antony goavana ary masina mihitsy izany ao matoa ny malagasy andeha anao sorona ny ainy. Ka raha ataontsika zany ny tombatombana ny amin'ny hoe tableau ny zava-misy ao Madagasikara, ny fombafomba fisainantsika malagasy, ny inona no manjaka ao amin'io tantsika io, niseho tao anatin'izay roa herinandro izay hoe iza no iza no manao inona. Rehefa niparitaka izany ny vola anabatambazana ny olona mba anohana ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina dia somary nagatsitsika kely aloha le tolona teo satria lasa ny farombaka tany daholo zany ny akamaroan'ny vahoaka izay hoe tsy de misy azo anomezantsiny azy izato isan-jato satria ao anatin'ny fahasairanana sy ny anohanana dia mety efa tsy misy intsony izany ilay ataontsika hoe fahaizana mandanjalanja ny amin'ny hoe raha makato aho zao de inona no vokatr'izay, raha makato aho zany de inona no vokatr'izay, satria ny akamarozan'ny malagasy zany dia mbola eo amin'ny sayan'ny ataontsika hoe pyramide de Maslow, miady an'ilay hoe droit fondamentaux. Ka rehefa mbola eo zany ny akamaroan'ny olona dia tsy de manana loatra izy izany ny ataontsika hoe ny capacité d'analyse sy ny hoe capacité de décision anatina situation iray, fa rehefa tsy pazana potomofo izy izany dia miazakazaka. Izay zany no toetra izay hoe novolena izany tao amin'ilay société hatramin'izay, ary de tena naomby tokoa izany toetra izany na fafy na teo amin'ny elita malagasy zany na teo amin'ny vahoaka, dia hoe tsy misy olona toteny na enoteny ao an-tanàna raha ohatra ka tsy be vola. Izay no politikan'ny Machiavel izay hoe napetraky ny mpanjanaka izany namola volany an'ireo mpanao politika atsika izany dia no hoe tsy maintsy mandresy, tsy maintsy mitazona toerana na ino kidona na ino kiatra na amin'ny alalan'ny inona dia izay manambola no tompon'ny fahefana. Mbola ao anatin'ny politikan'ny Machiavel daholo izay zavatra rehetra izay, na aminona olona io na andaingana na anaovana karazana manipulation amin'ny endriny maro samihafa na hamotepotehana fiainan'olona, satria ny politikan'ny Machiavel dia ny hoe potehana izay mety ho adversaire, tsy avela hiohitra mihitsy izany rehefa olona izay mety manelingelina ny seza fiandriananao, seza fiandrianan'ny mpitondra iray. Zay no politikan'ny Machiavel. Ka nandaitra dia nandaitra izay politika izay tamin'ireo mpitondra sy ny mpanao politika zany ao Madagasikara. Kanefa mifanentana ave izay amin'ny hoe tena hoe toe-tsaina zany hoe mahamalagasy. Izay zany no fanontaniana mipetraka. Satria ny toe-tsaina amin'ny mahamalagasy atsika izany dia ny hoe ny resaka fihavanana sy ny resaka firaisankina eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Ary isika manana ny gène maromaro sika ao amintsika ao satria maromaro ireo mpiavy izany, ka mitondra isika ny gène ny aziatika izay hoe manana an'ilay toe-tsaina
ao anatin'ny fitoniana izany. Izay zany no gène-tsika miaraka amin'ny afrikana mitambatra ao daholo ny gène ny arabo, ny gène ny européana sy ny sisa sy ny sisa. Izany hoe rehefa taony kianty zany isika tsy nahaina piasa ny zavatra tsara amin'ireo gène mitambatra ao amintsika ireo zany. Fa nanana tendance tsika zany ny rona any amin'ny zavatra ratsy tamin'ireo raha mitambatra ao amintsika izay. Mila jerevan'ny manampahaizana daholo sy ny mpandinika izany zavatra rehetrarehetra izany. Kanefa ny arena dia ao amintsika daholo, ny misy ny arena rehetrarehetra any amina miliara ny évaluation-ny arena misy ao Madagasikara. Ny firenena nefa mahantra. Noho izay hoe karazana raha maro mikirina ao amintsika kanefa tsy haitsika ny mampiasa ny avantage n'izay hoe fananana raha maro mikorina izay. Mila dinihana daholo zany zavatra rehetrarehetra izany satria tao anatin'izay 2 herinandro izay no nipoitra ny zava-misy rehetrarehetra. Misy zany vao nitairina tamin'ny vola defa nivadika ny lelany ary dia namadika ny tolona izy. Misy zany ny hoe miandriandry atao mbadika ato izy hoe raha vao raikitra eo hoe raha ianina ny miakatra eo defa iny zay aloha zay efa mijaby tra. Efa misy koa nefa mikalcalcule an'izay mody mangingina atao mbadika ato izy. Mila jerevana daholo zany ry malagasy satria izay no efa namandrika atsika hatramin'izay ary namitaka atsika hatramin'izay. Izay hoe hafanapo misy namoiny ainy izay hoe hatramin'izao ane tsy tany amin'ny registre misy ange hoe iza sy iza daholo namoiny ainy tamin'ireny tolona rehetrarehetra ireny. Misy aloha hoe anarana voatonontonona eny fa tsy de tena hoe de akarazaina manao ahoana zany ny anaran'ireo olona namoiny ainy, fa misy ny mpijapy train avy ato ambadika dia izy no misalotra ny ranony malagasy izay latsaka teo. Misy daholo zany zavatra zany. Misy zany ny manana ny conviction tanteraka amin'ny tolona izay atao ary dia tena vonona hanao sakrifisy ny ainy. Misy daholo zany karazan'olona rehetrarehetra izany satria mijaly loatra izy amin'ny fiainana andavanandro, tsy manana an'ilay hoe fisitrahana ny zo fototra maha olombelona, dia rehefa misy ny mitarika azy izany dia mafana fo izy izany ny mirotsaka ao anatin'ilay tolona. Amin'izao fotoana izao dia tolona masina io. Izay no averiko zany. Ary tsy mora io. Tsy mora io satria tolona nge io manoloana ny tany matanjaka. Satria inona kay mampirearea ny mpitondra fanjakana eo amin'izao fotoana izao de satria tsy mbola mihetsika ane na ny frantsay mba hoe na anao fotsiny ara zany hoe mba hanakana an'io fitofirana ny mpanao manifestation io. Karazana filazana nge io intimidation hoe ajanony fa ho faty eto daholo nge nareo raha ohatra ka mbola manohy an'io Tsy misy mihetsika na ny firenena mikambana, tsisy mihetsika ny frantsay, tsisy mihetsika ny amerikana satria ilay mpitondra eo izany dia mpitondra mafana fo amin'ny famelomana ny tany mandroso. Zay nge no mbola problème zany amin'izao fotoana izao. Ary olona mahalala tsara ny zavatra tadiaviny ange. Raha ny filohantsika Andry Rajoelina, io lay atao hoe adala matanjaka ozy izy ny fitenenana. Misy ny fitenenan'ny malagasy hoe ny adala mahitsy toraka.
rehefa misy olona tia notorana de tena tonga ny any amin'ny ilay destination ilay vato. Io zany ilay olona mahitsy toraka, satria ny tanjony de mazava nge ny hoe ho lasa mpanefoefo, zay nge no tanjony e. Tena tonga amin'ny tanjona izay tiany ho tratrariny izy, ary tena mahitsy toraka. Mila jerevantsika daholo zany zavatra rehetrarehetra izany, fa ohatra miafinafina ny filôzofy, ny sosiology, ny psychology. Fantatry ny psychology nge zany hoe adala matanjaka zany. Aty amin'ny tany mandroso, be de be nge ny olona tonga amin'ny urgence, olona mitabataba, olona lasa dala, no avoaka ny ambulance. Rehefa jerevana ny momba azy, ay olona ambony avocat, ay olona mpitondra fanjakana no manao crise de folie amin'ny fotoana izay etsehany. Kanefa izany olona izany any amin'ny fiarahamonina de tsy fantatra fa hoe olona efa nanao crise na schizophrénie. Ohatra fotsiny izay hoe hoentiko hitenenana amintsika hoe maro nge ny olona izay atao hoe manana ny maha izy azy no tsy manana akory ny kapasité hoe tena hitazona ny toerana misy azy. Misy zany zavatra zany tompoko. Fa amintsika moa zany mbola tabou zany io resaka hoe psychiatrie, resaka psychologie, fa de mangina fotsiny rehetrarehetra zany manoloana ny adala matanjaka. Ka tonga mitanjona tena niriny izy, satria dia tao amin'ny fitondrana no nafahany nanjary mpanefoefo. Mila fantatritsika daholo zany zavatra rehetrarehetra izany, ary ny manam-pahaizana rehetra dia nandadilady teo aminy daholo, ary milelaka ny faladiany. Fatanjana nge zany, tompoky lahy sy tompoky vavy. Ary dia hainy tsara ny manao ny scénario sy manao ny scène rehetra ana président de la république. Eo koa zany mbola misy toetratsika malagasy koa ny amin'ilay hoe tia mijery ivelany, tia mitsara ivelany. Rehefa misy olona izany manao tsaratsara fitafy, mibotsibotsina, manao costara, tsara bango, tira-bata hoy ny malagasy. Fa tsy de mba miaino loatra ny olona izay hoe manam-panahy, manam-pahaizana, tsy de tena mamiratra aty ivelany zany ny zavatra asehony aty ivelany, iny tsy de mba misy mpiaino. Tsy de mba misy mpiaino. Ka ireo ranon'ireo malagasy ireo dia mananjina tompoky lahy sy tompoky vavy, ny raha latsaka hatramin'izay mananjina io. Izany tompoky lahy raha tsy mandrava izany dia victime ny fitsarantsika ivelany, fitsaran'ny malagasy ivelany. Tsy navela akory izy mba hoe ampiseho zany hoe inona moa zany ty programme ty, nda mba ho jerevana sao de mba mahatsara atsika va de alako bika tsy tiako tare, tonga de nivonoana quelques jours après nanendrena azy. Toetratsika malagasy zay mijery ivelany zay ka zao miseho daholo ny zavatra rehetrarehetra, na de olona efa mamono olona efa manao tsinotsinona olona efa nampahantra nambotry firenena, de mbola misy manoana ihany. Satria tsaratsara endrika, mahay mibotsibotsina, mahay miteny, mahay mandahatra. Zany nge toetratsika malagasy,
izay hoe mila dinihana daholy izany zavatra rehetra izany. Zay le avy amin'ny fitenenan'ny tanora hoe mora maty lolo isika malagasy. Niseho tao anatin'izay 2 semaines zay daholy. Ny miaramila sy ny zantary vao mena vola kely de fa Senegal nahazo baiko, tsy misy mihitsy mba fiatrana an'izany hoe malagasy, zanaka malagasy, akizy, zaza mibehivavy, hatramin'ny zaza mena vavake latsakaina tanatin'ireny tolona rehetra ireny. Nilatsahan'ny lacrymogène ny zaza mena vava tao amin'ny tranony. Aiza retsika izany ra olo amin'ny mpianakavianay aloha dia tsy manaiky zavatra ohatran'izany ny tenako, tsy manaiky. Ka eto aho zany dia manainga ny rehetra mba tsy lavolefina hanohy ny tolona hatramin'ny farany, satria tsy ny famelana ny tolona akory no hiverenan'ny atao hoe fandriam-pahalemana sy ny filaminana ao Madagasikara. Vao maika ho mafy io ary ho mafy ny pression ho azon'ny malagasy amin'io. Tsy ny filazana fa hoe ny fanohizana ny tolona dia ho moramora, dia hoe ho vetivety eo de ho rétabli daholo ny zavatra rehetra. Aoka tsika izany tsy famitaka amin'izay resak'izay. Fa hoe rehefa manana ny conviction zany ny malagasy amin'ny hoe tolona ity fanavotam-pirenena, fandehanana amin'izany hoe fahaleovan-tena izy izany, mba tsy hiverimberenany zavatra ohatran'izao, dia tsy ho mora ny fanohizana an'io tolona io. Mbola be ny raha latsaka ary tsy ho mora ny fanarenana an'io, tsy ho 2 minitra. Natao hoe mbola hijanona eo ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao, natao hoe hisiova olona hafa, dia samy tsy ho mora ho an'ny malagasy. Ka tsy aleonao ve mandeha any amin'ny ataontsika hoe cause noble izany, ny zavatra rehetra, ny tolona izay ataonao, ny raha nalatsakao tao sy ny famoizanao ny havana sy ny faratrana ara-tsaina, ara-panahy, ara-batana izay azonao tamin'io tolona io. Tsy aleonao ve tena andehany amin'ny atao hoe cause noble. Toy izay handeha anatin'ny hakanosana ny amin'ny hoe atsaharo ny herisetra, avelao hijanona eo ihany zany ny président, na de efa hita izao fa mamono anao, sy hafan'ny vehivavy ao anatin'ny violence conjugale ihany nge io zavatra io. Rehefa tonjo ny manipulateur, ny pervers narcissique, dia tambatambaziny eo indray koa aloha rehefa avy novonoiny, de lambolambony eo indray, de rehefa avy eo indray dia kapohany indray. Ohatran'izay nge ny cycle ny violence conjugale, tompoky lahy sy tompoky vavy. Matetika dia misy ny vehivavy tena mamoy ny ainy zany ao anatin'izay hoe cycle na violence conjugale zay. Ary matetika ilay vehivavy izay hoe matahotra ny mason'ny fiarahamonina raha ohatra ka hisaraka, matahotra ny tsy havelon-tena, any zany no fipetraky izay. Kanefa moa ny ohatra tsy de tena hoe ny ohatra ataontsika matavitapaka, satria fiainam-pirenena hafa de hafa ny fiainam-pirenena fa ny fiaina-tokantrano lafin-javatra hafa indray iny. Fa ny zavatra hitovizany de ny hoe
rehefa hiaritra eo angenao aza manantenany iovan'ilay olona satria zay koa mantsy ny antsika malagasy zany ilay fihetsepo sy ny sentiment be loatra zany manantena fa mbola iova ilay olona tsy misy olona miova ka raha mbola hoe hitazona an'io filoha io eo zany tsika de tadidio fa tsy iova zany io izay no azoko lazaina angamba zany raha taondray mitompo maso zany ny zavatra nisy nandritran'izay 2 semaines izay de nahitana ny karazana toetsaina sy toe-panahy ny malagasy amin'izao fotoana izao izay mbola mandrendrika ny malagasy hatramin'izao fehiny zany dia ny hoe tolona masina io tompoko lahy sy tompoko vavy tolona izay hoe napetrak'Andriamanitra hanavotana any Madagasikara mba hananany ny fahaleovantena tena izy mba hisitraka ny harena rehetra izay misy ao amin'ny taniny ny malagasy ka manainga ny vatana sonotry ny tany rehetra mba handinika amin'izay hoe ahoana ny lalana andehanana amin'izay hoe fanovana rafitra vaovao zay mba samy hisitraka daholo ny harena misy ao Madagasikara na ny avy any avaratra na ny aty atsimo na ny avy any andrefana na ny avy any atsinanana na ny ao voatany dia samy hisitraka mitovy ny harena rehetra misy ao Madagasikara ny ankizy dia mba andeha any an-tsekoly daholo ny zanaka malagasy rehetra atao anatin'ny obligation ny fandriam-pahalemana dia mba hipetrapetraka amin'ny maha hoe nosy sambatra no tena anaran'ny Madagasikara io taloha satria tena nisy ny ataontsika hoe karazana paix sociale sy ny asambarana amin'ny tontolo iainana sy ny zavatra rehetra zay menjanahary an'io nosy io ny fampianarana dia mba tsy hisy ny fiangarana fa ahazo ny fampianarana manandrify azy daholo ny malagasy rehetra tsy vaky volo ny fahasalamana dia mba afaka hisitraka ny fahasalamana daholo rehefa marary ny malagasy rehetra amin'ny alalan'ny fanovana ny système sanitaire ny lalàna rehetra sy ny koro ny ao ny mpandrarà ao ny mpitsara dia mba tokony hanana ny indépendance ny daholo ireo karazana toerana rehetrarehetra ireo satria raha voidiran'ny politika ny Machiavel ireo karazana organisme rehetra misy ao Madagasikara ireo dia io verimberina ohatran'io ny krizy ao Madagasikara ny vahoaka rehetra tsy vaky volo dia mba hanana ny ataontsika hoe digniteny zany amin'izay hoe maha olombelona izay mba hisitraka jiro sy rano ary hanana ny trano izay hoe aux normes izany tsy miresaka luxe mihitsy eto fa mba aux normes tokony hipetrahany zany atao hoe olombelona izany ary mba ho maso madidy ao amin'ny taniny ny malagasy Madagasikara ho an'ny malagasy ary ny olona rehetra ny vahoaka rehetra any amin'ny faritra dia mba hisitraka ny harena rehetra izay misy ao aminy amin'ny alalan'ny fananganana ny fitsinjaram-pahefana na ny federalisme izany dia ao anatin'ny fihavanana tanteraka no ananganana an'izany rafitra rehetrarehetra izany fa alohan'izay dia ny tanjona aloha amin'izao fotoana izao dia ny fialan'ny filoham-pirenena izay nambotry firenena izay tsy nampandroso ny Madagasikara
ary napahatra ny vahoaka, namono olona maro, reny mpianakaviana ny tenako tsy afaka ny hijery fotsiny ny zavatra toy izao. Mitsangana ry malagasy, mitsangana ry tanora, hiadivo ny zonareo fa ianareo no hoandrin'ny Madagasikara rahatrizay. Veloma tompoko.